finoana kosa croisade fibebahana izay no hoentsika goavana karakarain'ny pasteur Josy etsy Tsonjombe ao amin'ny Coliseum ny alahady ho avy zao hoentsika fitoriana filazantsara izy ity araka izao fanampanazavana hoentiny zao. Izy tokoa zany hetsika fitoriana filazantsara zay karakarain'ny pasteur Josy eo amin'ny Coliseum Tsonjombe ny amin'ny lahady 12 volana Oktobra ho avy zao zay manomboka amin'ny 7h maraina. Izy zany dia nampitondraina ny lohateny croisade fibebahana. Maninona moa hoe croisade fibebahana satria tena anankiroa mian'izay voalohany indrindra ny croisade zany dia tafika masina ary ny fibebahana zany dia inona ny takina le fibebahana satria ny fahotana zany dia mitondra fahasimbana be lehibe eo amin'ny fiainantsika raha ohatra fotsiny jerena ny mampahorina fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia ny halatra ny fandrobahana reny faratsiny isan-karazany reny faravana tokantrano reny reny zavatra toetra reny reny ota reny zany natsony hoe fahotana dia reny no manimba ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ary ny tena zava-doza ny fahotana dia mitondra ny fahaverezana ka ty croisade fibebahana ty zany dia natokana mba fahatsika mibebaka atsapatsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy verenana amin'Andriamanitra. Tahaka ny Davida tamin'ny fotoan'andriny rehefa nanota izy dia natsapa simba be mihitsy ny fiainana amin'ny Samuel faharoa fa rehefa nibebaka izy dia nirestauren'Andriamanitra mialatsiny amin'ilay teny vahiny fa naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny ny fiainany dia mino fa fiainan'olona marobe niverina amin'ny laoniny anisan'izany koa ny fiainanao rehefa tonga amin'ny fotoana fibebahana io isika tsirairay avy. Ny fandaram-potoana amin'ny lahady io zany dia mazava ho azy zany fa ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny tanjona zany dia ny atonga antsika hiverina amin'Andriamanitra. Ny Baiboly mantsy dia milaza fa amin'ny alalan'ny fibebahana rery ihany ny ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra, fiovana toe-tsaina izy io toe-po anananao tokantrano sambatra anananao fahasoavana ary ao anatin'ny fibebahana io koa Andriamanitra dia manasitrana ary mamonjy dia zay nitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Dia misy koa zany mivavaka fanosorana diloilo araka ny tenin'Andriamanitra raha misy ozy izy nanota dia ny tompanangana anazy zay fatao zay fanosorana diloilo zay. Dia misy koa zany ny tenim-ponoana zany mandritra n'le toriteny zany dia anofagagana ny anatin'ny olona rehetrarehetra ny Andriamanitra zavatra efa hitan'ny masina izy satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia manomboka mitsangana ny malemy manary ireny beky ireny levina ny fivitosana. Misy madama anankiray zao nanatrika tenin'Andriamanitra izy petraka any amin'ny any alareny eo any mivezivezy mitsabo teny eo dia rehefa nodina akany amin'ny taniny izy nijery an'ilay nanao contrôle zany an'ilay cancer atao amin'ny lohany zany madama zany efa tsisy volontsony dia tany izy nandefa message hoe tsisy nininona mihitsy zany tsy tao ntsony le soritra retina vokatry ny fanatriana an'ilay tenin'Andriamanitra ka be dehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia zay ny fandaram-potoanantsika amin'ny fotoana io. Ao amin'ny Coliseum Tsonjombe zany le fotoanantsika dia amin'ny lahady ho avy zao 12 volana Oktobra zany lahady ho avy zao zany dia manomboka amin'ny 7h maraina zany izy dia efa mivony aloha zany ny vavahady dia afaka tonga daholotsika fa hitahin'Andriamanitra tsika tsirairay tokoa dia manaratra manasa tsika rehetrarehetra zay nitoriana ny filazantsara manoloana ny fiteteza paritra marobe zay natao teto Antananarivo reny tongava daholo fa mbola hitombo ny fahasoavana dia ho atsika Antananarivo rehetrarehetra manasa atsika fa misy tombony lehibe ao anaty fibebahana ary ahafahantsika verina ny fahasoavan'Andriamanitra.